dia mbola faly mirabantsika indray ry havana hiaraka mitombo amin'ny fahalalana tsara any Kristy amin'ny alalany fandiniana ny tenin'Andriamanitra. Mbola hiara-mivavaka isika. Asandratray ho anao raha eo ny dera sy ny laza ny aja sy ny voninahitra noho ny famindramponao sy ny fitiavanao indray nahatraranay ty andro ity, azaonay miaraka miaino ny teninao. Fantatray fa fitiavana avy aminao mbola avelomanay tahak'izao, famindrampo avy aminao mbola nananay tombonandro, koa de misaotra anao zahay. Raha hiara-mandinika izao teninao zao indray zahay anio, mba hoentinay miaino indray amin'ny andronay ho avy, de mangataka aminao aoka ny fananao masina nazava ny sainay rehetra, na ny mpanomponao zay hanambara izany na izay rehetra miaino, ary de ho voninahitra ny anaranao mandrakariva Tompo, ny vokatra zany fahalalana sy fitomboana amin'ny fahalalana ny Kristy Jesoa izany. Amin'ny anaranao no anaovanay izany vavaka izany, ry Kristy Tompo malalanay io. Amen. Anio sika ry havana dia handinika tantara mahafinaritra iray izay hitarafatsika indray any Kristy ao anatin'ny testamenta taloha. Tsy hafa izany, tantara voasoratra ao amin'ny Genesisy 4:20. Lava io tantara io, nefa azontsika fintinina tsotsotra tahaka izao. Araky ny voalaza amin'ny andininy voalohany amin'ny 4:20, de izao ny voalaza hoe: ary Abrahama de efa zoky olona sady nandroso fahanterana, ary Jehovah efa nitay Abrahama tamin'ny zavatra rehetra. Ary hoe Abrahama tamin'ny lehibe ny mpanompony tao an-tranony, zay mpanapaka ny nananana rehetra, mba ataovy ato amin'ny fieko ny tananao, fa ampianianiko amin'ny Jehovah Andriamanitra ny lanitra sy ny tany ianao, fa tsy hakavady ho an'ny zanako avy amin'ny zanakavavy ny Kananita izay iraisako monina ianao, fa any amin'ny tany razako sy amin'ny havako no aleanao hakavady ho an'ny Isaka zanako. Zany hoe ny hitatsika eto zany dia Abrahama maniraka ny mpanompony izy mba handeha hakavady ho an'ny Isaka zanany. Indininy 5 de voalaza hoe: ary nataon'ilay mpanompo tao ambanin'ny feny Abrahama tompony ny tanany, ka ninina taminy izy ny amin'izany zavatra izany. Zany hoe nanaiky zany Eliezera no anaran'ity lehilahy ity, nanaiky izy fa hanatanteraka ny tenin'ny Abrahama tompony. Ny andininy 10 de voalaza hoe: ary lay mpanompo naka rameva 10 tamin'ny ramevan'ny tompony ka lasa, ary izay zava-tso nananan'ny tompony de samy nitondrany avokoa, de nandeha izy nakany Mesopotamia ho any an-tanànany Nahora. Andininy 12 de hoy izy: Jehovah Andriamanitra Abrahama tompoko, ambino aho anio, ary siosoa Abrahama tompoko, indro mijanony eto anilan'ny fatsakana aho, ary ny zanakavavy mpanimponina ao an-tanàna mivoaka hatsaka rano. Koa izay zazavavy hilazako hoe mba areo kely nge ny sininao hisotroko, ka hamaly hoe izy misotro sady ampisotroko ny ramevanao, dia izy ihany neno aoka ho voatendrinao ho an'ny Isaka mpanomponao. Ary zany no ahafantarako fa nasinao soa. De nandeha zany Eliezera, de tonga tany Mesopotamia izy, ary efa tonga tany izy dia nijanona teo amin'ny fatsakana anankiray, ary teo izy no nivavaka. Hitatsika amin'izany ry havana, ilay mpanompo dia mpanompo manana firaisana amin'Andriamanitra. Nivavaka izy ka nangataka tamin'Andriamanitra famantarana: Andriamanitra o, de zazavavy tonga eto angatahako rano ka manome, ary mba mbola vonina ihany koa hanome ny rameva, dia izy anieny olona voatendrinao ho an'ny tompoko. Andininy 15, raha tsy mbola nitsahany teny izy, de indro tamy Rebeka zay nateraky Betuela zanakalahany Milka, vadiny Nahora rahalany Abrahama, ny lanjany siny ny teny antsorony. Zazavavy dia tsara tarehy indrindra sady virjine, ka tsy mbola nisy lehilahy nahalala azy. Ary nidina anakeo amin'ny fatsakana izy, ka nameno ny sininy de niakatra,
ary lay mpanompo de niazakazaka antsenazika nanao taminy hoe mba ampisotro rano kely avy amin'ny sininao aho, ary ora zazavavy misy tro tompoko lahy, dia nampidininy faingana ny sininy eo an-tanany ka nampisotrony ra lehilahy. Ary rehefa nampisotro azy izy de oiko izy, ramevanao koa andeha atsakako ho sotrony mba ara-pahatapony misotro. Ary dia nahidiny faingana na rano teo an-tsininy ho eo amin'ny tavy fisotrony, de niazakazaka indray izy nakeo amin'ny fatsakana ka natsaka rano, ary natsaka ho an'ny ramevana rehetra izy. Ary ra lehilahy nandinika azy tsara sady nangina mba hafantarany na efa nambin'i Jehovah ny nalehana tsi. Ary rehefa tapisotro avokoa ny rameva de nalaindra lehilahy ny kavinorona volamena zay lanjany sekely ny sasaky ny sekely sy aba volamena 2 lanjany sekely 10 atao amin'ny tanany. Ary ho izy zanajovo moa ianao mba lazao amiko, ary moa misy azonay andrina va ao an-tranony rainao. Ary ho izy taminy zanaka vavy ny Betuela zanaka lahany Milika zay naterany tamina ora aho. Ary ho izy taminy na ny mololona ny vilona dia samy betsaka eo aminay, sady misy trano handrinareo koa. De niondrika ra lehilahy ka nikoka teo anatrehany Jehovah, ary nanao hoe isaorana ny Jehovah Andriamanitra Abrahama tompoko zay tsy nanaisotra ny famondram-pony sy ny fahamarinany tamin'ny tompoko, fa izaho de notantanany Jehovah teny an-dalana ho aty an-trano niavan'ny tompoko. Dia lasa niazakazaka raha zazavavy ka nanambara arak'izay teny zany teny zany tamin'ny tao an-tranony reniny. De hitatsika ny tantara mahafinaritra. Lay mpanompo zay niraina hakavady ho an'ny Isaka zanaka lahany Abrahama de mpanompo olombavaka. Ary rehefa nivavaka izy de novalian'Andriamanitra ny vavaka zay nataony, ka tena hitany miariary fa ny zavatra nangatahany tamin'ny Andriamanitra no indro men'Andriamanitra azy Rebeka, zazavavy zay nangatahany rano ka nanome azy nampisotro ny ramevany. Zavatra nitranga de izao, rehefa nandeha izy nentiny Rebeka nakany amin'ny ray aman-dreniny dia norosoana hanina, indininy 7:30 de nandroso hanina teo anoloana izy, fa ora lehilahy tsy mbola ihinana aho raha tsy efa voalazako ny raharahako. Ary ho izy lazao ary zavatra nitranga zany de izao, rehefa tonga tao an-tranony ao an-tranony avany Rebeka Eliezera de nosotrony olona sakafo izy, fa tsy netiny sakafo izy satria izao ny teniny, tsy mbola ihinana aho raha tsy efa voalazako ny raharahako. Inona moa ny dikan'izany? Izy de lela anatanteraka asa hakavady ho an'ny zanaky ny tompony, ko raha tsy vity zany dia tsy mbola isakafo izy. Manaprofo ny hatsaran-toetra ny ty mpanompo ity, manana zavatra kendrena, manana zavatra ho tanterahina, ary tena vokatry ny fony izany. Fa ny zava-dehibe ty nitondrana ny saintsika ry havana de ity: ny fitoviany Isaka zay hakanavady sy ny mpanompo zay nirahana hakavady ho azy. Zavatra mahavarina amin'ny soratra masina ry havana dia mahita teny sika ao amin'ny Korintianina 2 toko 2:1. Korintianina 2 toko 2:1, izay mampitovy any Isaka sy Jesoa Kristy tompo, ary Eliezera sy Paoly apôstôly. Ao amin'ny Korintianina 2 toko 2:1 dia izao no voalazan'ny Paoly apôstôly ny momba ny asa nampanaovina azy: fa nataoko fofombadiny lehilahy iray ianareo mba hatolotro tahaka ny virjina madio ho an'ny Kristy. Fa nataoko fofombadiny lehilahy iray ianareo mba hatolotro tahaka ny virjina madio ho an'ny Kristy. Tena mampitahany tenany amin'ny Eliezera mihitsy Paoly apôstôly eto raha miresaka ny amin'ny kristianina tany Korinto izy. Eliezera de niraina haka fofombady ho an'ny Abrahama. Paoly apôstôly koa de nilaza fa nirainy izy haka fofombady ho an'ny Kristy. Ary ireo kristianina tany Korinto ireo no ataony hoe fofombadin'ny Kristy. Ary ny tantaran'io fofombadin'ny Kristy io
dia hitantsika ihany koa any amin'ny apokalipsy 7:10. Zao manko ny voalaza ny apokalipsy 7:10 hoe ny andininy 7, aoka isika hifaly sy ho ravoravo ka hanome voninahitra azy fa tonga ny fampakarambadiny zanak'ondry ka efa niomana ny vadiny. Zao zany ny zavatra hitantsika ny amin'ny tantarany vakitsika teo. Eliezera ny rahina hakavady ho an'i Isaka. Eo isika hoe tandendon'ny Paoly apôstôly ny rahina haka ny kristianina ho fofombadiny Kristy. Ny zavatra nataon'ny Eliezera dia tsy nisakafo izy raha tsy vita ny afatra. Raha tsy vita ny afatra zay nampitondraina azy. Ary izao ny teniny rehefa niteny izy ka namaraparina ny fitenenany. 7:7 ko ankehitriny raha anao zay soa sy marina amin'ny tompoka ianareo dia lazao amiko, raha tsy zany kosa dia lazao amiko, mba hivoliko na amin'ny akavanana na amin'ny akavia. Zany hoe ambarao amiko zay hevitrareo fa tonga aho hangataka an Rebeka ho vadiny Isaka tompoko. De no ihany izy, aza saponanareo aho fa Jehovah efa nambiny nanambona ny aleako, alefaso aho mba hakany amin'ny tompoko. Ary hoy izy reo, aoka ary antsonay ny zazavavy ka anotaninay zay teniny. De niantso an Rebeka izy ka nanao taminy hoe andeha hiaraka amin'ny lehilahy io va ianao? Ary hoy izy andeha aho. De namoaka an Rebeka anabaviny sy ny mpitaiza azy izy, ary ilay mpanompona ny Abrahama mba amin'ny olony. De nitsodrano an Rebeka izy ka nanao taminy hoe ry anabavinay, tonga valinalina ny ianao, ary aoka ao ny taranakao azo vavadiny zay makahala azy. De hoy ny andininy 9:20, ary de nambaran'ilay mpanompo tamin'ny Isaka ny zavatra rehetra zay efa nataony. Ary Isaka de nampandroso an Rebeka ho andainy Sara reniny ka napakatra azy ho vadiny, ary tia azy izy de nionona ny alahelo ny andreniny. Tantara mahafinaritra loatra ity tantara ity. Nampifidianina Rebeka handeha hanaraka an'io lehilahy io tokoa ve ianao? Hanjary fofombadiny lehilahy zay mbola tsy hitanao, mbola tsy fantatrao, hanaraka azy ve ianao ka hanambady an'izany lehilahy zany? Nahagaga de zao, tsy niambaamba kory Rebeka fa hoy izy hoe andeha aho, dia lasa tokoa izy. Ry havana, ny mpitory ny filazantsara de tsy hafa kory fa Paoly apôstôly zay nanohatra ny tena no tahaka ny olona mpitory fitiavany Kristy amin'ny kristianina tao Korinto. Ary rehefa nanaiky ireo dia nataoko fofombadiny lehilahy iray ianareo mba hatolo tahaky ny virjinina madio ho an'i Kristy. Ny mpitory ny filazantsara ary de tsy hafa kory fa mpitondra ny hafatry ny filazantsara, mpitondra ny tenim-pitiavany Kristy, hanambara ny tsirairay avy hoe tianao Jesoa, tianao izy, te hahatonga anao tahaka ny fofombadiny izy, satria ho avy ny fampakarambadiny zanak'ondry. Voalaza ny apokalipsy zany. Zao zany ny fanontaniana, efa nandre ve enao fa tianao Jesosy? Efa renao ve zany teny zany hoe tianao Kristy? Zavatra hita ry havana dia maro amin'ny tovolahy no mitory fitiavana amin'ny zazavavy. Ary zany fitoriana fitiavana zany matetika dia iandrasana valiny. Mazava loatra fa raha nanambarany fikasany Eliezera amin'ny hoe hakavady ho an'i Isaka tompoko aneny na hatongavako e, ka inona ny hevitrareo? Dia nanontaniana Rebeka, ahoana ny hevitraony amin'izany? Izao koa ry havana, tonga ao aminao zao filazantsara manambara aminao, tianao Jesosy. De hoe ianao hoe inona mipirofo fa tia izy? Ny sasany zany de hoe raha tia avy zany Jesonao zany, ko nahoana ano tsy mba ataony tahaka ny ranony, nahoana any tsy ataony tahaka an'isy, nahoana any tsy ataony tahaka an'io? Ny pirofo ny fitiavan'i Jesoa anao sy ny fitiavany ahy dia efa 2 taona lasa izay misy ahoany tamin'ny nanoloran'ny tenany ho faty teo ambony hazo fijaliana noho ny fahotanitsika. Raha ny teny zany izy de izy hoe tsy misy fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy isakaizany.
tsy misy fitiavana lehibe no izao dia ny manolotra ny aina ny pirofo ny fitiavany Jesosy ianao lehibe indrindra dia ny nahafoizany ainy teo ambony azy fijaliana isonofinanao. Ianao ny voely kao faty, ianao ny tokony nombona teo amin'ny azy fijaliana, no reo fahotana maro be mitambesa teo amin'ny fiainanao. Ianao angamba ilaza hoe zangamba mpanoka, inona nefa anao toko? Za tsy mangalatra, za tsy mijangajanga, za tsy miteny ratsy, inona moa ny fahotana zay ataoko? Andeha hiverina kely ho any amin'ny tantara isika. Voalaza fa ilay mpanoratra frantsay atao hoe Jules Romain dia lazan'ny pasteur hoe mpanota daholo ny ora dia nanamary teny izy. Diso anao pasteur, zany tsy mba mpanota e. Ny olona rehetra mahalala, tsy misy fahadisoana ataoko mihitsika. Io pasteur, ay marina zany. Ka izany ary zao arinizy monsieur Jules Romain, andeha ovakitsika ny soratra masina. Dia noraisin'ny pasteur ny Romanina toko fahatelo, ary tahaka izao ny famaky ny pasteur azy. Manomboka mendin'ny fahasivy ny namatiny azy. Ahoana ary? Manakavaly va isika? Tsy atsekoly. Fa efa voalazantsika raha teo ho mpanota avokoa na ny jiosy na ny jentlisy afa-tsy Jules Romain. Araka ny voasoratra hoe tsy misy marina na dia ray akory azy afa-tsy Jules Romain. Tsy misy izay mahafantatra afa-tsy Jules Romain. Tsy misy izay mitady n'Andriamanitra afa-tsy Jules Romain. Samy nania avokoa izy rehetra afa-tsy Jules Romain. Samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra afa-tsy Jules Romain. Taitra nga Jules Romain. Ao ve tompony anarako? Dia hoy ny mpitandrina tamin'ny tsy monsieur Jules Romain. Milaza ny tenao tsy mpanota manko ianao, fa ianao no manoratra ny anaranao Baiboly, satria ny Baiboly dia milaza fa mpanota avokoa rehetra. Ianao koa angamba hevitra ny tenanao hoe tsy manam-pahadisoana dia hevitra tahaka ny monsieur Jules Romain fa ny olona rehetra dia mpanota avokoa, kanefa nasehon'ny tompo ny fitiavan'ny olona rehetra tamin'ny nanoloran'ny ainy faty eo amin'ny afitsy, ary izany nanoloran'ny ainy teo amin'ny afitsy no fitorim-pitiavana lehibe indrindra nataon'ny tompo teto amin'izao. Ilay andro ary havana dia nanontaniany mpanompon'Andriamanitra anankiray, hoy izy hoe araka ny hevitrao inona ny problema an'Andriamanitra? Dia hoe taminy hoe Andriamanitra ve tompo ka hana problema? Manana izy anaka hoy izy. Dia izao tsy hitany intsony izay fomba hanehoana ny fitiavana izao, satria ny tsara indrindra dia ny zanany lahy tokana no efa nomeny. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho vejeritry mino azy fanana fiainana mandrakizay. Nefa tsy mbola mety mino ihany zao tontolo izao fa tia azy Andriamanitra, satria ny zavatra sarobidy indrindra tamin'Andriamanitra dia ny zanany, ary zany no fitorim-pitiavana lehibe indrindra nataon'Andriamanitra ray, ary zany koa no fitorim-pitiavana lehibe indrindra nataon'i Jesoa Kristy tompo, natolony ny ainy hanambarany tianao izy. Ary raha ny fanambarany fitiavany aminao zany dia mila valiny. Tonga Eliezera nanambara ny etaetany sy ny faniriany antony natongavany, nanambara ny Isaka tompony lay makavady, mila vady avy ety amin'ny tanin-drazany. Ry havana, tonga Paoly dia nilaza tamin'ny Korintianina hoe tiako ianareo handray an'i Kristy ilay voaomby tamin'ny azo fijaliana, ary zany nahatonga azy ilaza hoe nitsy nahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho afa-tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy ilay voaomby tamin'ny azo fijaliana, fa satria izany ny fanehoam-pitiavana lehibe indrindra avy amin'ny tompo. Valy ny ardiny hoe eny na tsia. Raha tovolahy ianao no mandre zao fampianarana izao, manontany ianao aho, raha misy moa zazavavy anankiray hitorianao fitiavana, ka izao ny teniny aminao, sika aloha dia mpinamana foana hatramin'izay, ary ho mpinamana hatrany sika. Ahoana reny mba hevitrao? Raha izany ny tenin'ilay zazavavy, angatahana ho vady, eny sa tsia? Izany hoe isika aloha dia mpinamana hatramin'izay, ary ho mpinamana hatrany.
Ary raha zazavavy ianao no mandre izao fampianarana izao ka misy zazalahy mitory fitiavana aminao ka izany ny valiteninao, eny sa tsia izany valiteninao zany, nen'ilay zazalahny izao no izy, tianao aho, te hiara-miaina aminao mandrakizay aho, eny sa tsia. Ny antony manko izao, raha ampinamana fotsiny sika de tsy afaka izarany fiainako aminao aho, tsy afaka iray trano aminao aho, tsy afaka hiara-miaina aminao andro manalina aho, fa iaona ihany sika eny hoe tsy ampy ahany efa izany. Tahaka izany tory avana ny fofombadin'ny Kristy, ny kristianina dia atao hoe fofombadin'ny Kristy, ary ny fotoana izay iaonany amin'ny Kristy rehetra izay natao hoe fampakarambadiny zanak'ondry. Ka eto dia mila valy entitra ny fitiavan'ny Kristy, eny sa tsia. Tianao Jesoa, te hiara-miaina aminao izy, te hifampizarany fiainany aminao izy. Ny an'ny sasany misy manao hoe oui sy non, nefa misy ihany koa ny ouais. Amin'ny tompo tsy mila ouais fa mila oui na non, mila eny na tsia, fa tsy mila hoe eny. Tsy mila an'izany, na ianao manaiky fitiavana, na ianao manda fitiavana, fa na ianao azy anao saretsaina ny ianao hoe ianao nanaiky ianao, miseho manaiky ianao ty zazavavy anankiray, kanjo indray andro ianao mahita azy miaraka amin'ny zazalahy hafa koa. Mampahatsiaro aho tantara anankiray ry havana, misy zazavavy anankiray, fantatro io zazavavy io, naninona zazalahy anankiroa mitovy anarana ny samy mekeny, ka niaraka nanao vakansa tany Majunga izy mivola reo, natao fizy hoe fakahitany izao kifampitantara, natahaka ilay zazavavy nanjary namonitolo tantara marina nanjary ny olona mizara roa ny fiainana, sady tsy an'i Jesosy ny tsy an'ny devoly, olona mamony tena zany. Fa na ianao manaiky an'i Jesosy dia misaraka amin'ny asan'ny maizina, na ianao manaiky ny asan'ny maizina dia tsy manjara an'i Jesosy. Fa fantatrao moa ny tantarany hoe tsy an'ny toto tsy an'ny vazaha, zao hono no nahatonga an'io. Tamin'ny toerana anankiray misy zazavavy tsara tarehy iray, mipetraka ao am-boasaha hono no misy azy. Olona roa lahy hono, samy manana ny maha izy azy, nangataka azy vady, dia ikoto avy ary atsimo ary vazaha tanataratra. Ka satria ao an-doasaha ny toerana misy an'io zazavavy io, dia izao hono ny zavatra mitsanga hoe samy meny fotoana amin'ny ora mitovy hono izy roalahy reo, ko ny reva any atsimo, ny reva any avaratra, ka ary mifankalala hono izy roalahy reo. Ka nohon'izay hono tonga ilay ora samy mitsanga avy re tendrombohitra izy roalahy. Izao hono nataony toto hoadray, ay ve vazaha koa efa tonga angataka, lasa ny vazaha io, dia lasa hono toto miverina. Vazaha koa hono nahita ny toto, ay ve iny toto, toto ny tiny fa tsy za, dia miverina hono izy roalahy, dia tsy any toto tsy any vazaha teo hono ilay zazavavy. Ry havana, tsy any toto tsy any vazaha ve mora ihany, angamba mbola isy olo-kafa angamba angataka ny fa ny fiainanao rehefa tsy any Jesosy ianao dia tsy azy, ary rehefa tsy azy dia amin'ilay fahavalo. Aoka hazava tsara fa rehefa tsy any Jesosy olo dia ny Satana izy. Mpanjaka roa ihany no misy eto amin'izao tontolo izao, dia ny mpanjakan'ny mazava Jesosy Kristy sy ny mpanjakan'ny aizina dia Satana zany. Tsy azonao ataony sady hanome ny tananao anankiray ho an'i Kristy ary ny tananao anankiray fa ny demonia. Ary zany nahatonga any Jehovah Andriamanitra ilaza tao amin'ny tendrombohitra Karmela hoe raha Jehovah no Andriamanitra manara azy, raha bala kosa no Andriamanitra azy. Yavana, ny kristianina sadasada dia tsy ilaina amin'izao andro zao. Mila kristianina mijoro marina amin'ny fanarahana ny tompo, tena tian'i Jesosy Kristy tompo, tena manaiky an'i Kristy,
vonona na dia hiatra amin'ny fahafatesana azy izany. Izany no ilay tokom-badin'i Kristy joro amin'ny fitiavana, ka na inona hitanga ihanaraka an' Jesoa izy. Ary moa tsy izany va nahatonga ny mpanompon'Andriamanitra iray pasteur Razafiarison efa nanao reto mikira hoe mamy foko Jesoa ny famonjena izay vitanao, miady soko hoe navelanao tena afaka amin'izay. Jesoa malalo kamonjy soa miondro ny aiko raisoanao, velon-kanompo aho velon-kanao vonon-kanao izay sitakao. Aoka ny foko sy ny fonao hiara-ny tepo tena iray, aoka ny saitro sy ny sainao kelay safidy mandrakizay. Viavana rehefa tena tsapanao ny asa vidy fitiavan'i Jesosy, deo mamy ny fonao koa mihihira tahaka izany hoe Jesoa malalo kamonjy soa miondro ny aiko rasoanao, velon-kanompo aho velon-kanao vonon-kanao izay sitakao. Inganie ka hanaitry ny fitiavan'i Kristy ianao, voninahitra Andriamanitra, aleo sambatra ianao raha tonga ny fampakarambadiny zanak'olona. Dia izao ny teny manjona hoe tsara zanaka ny tsara sady mahatoky nahatoky tamin'ny jeren'ny ianao, tendreko mpanatoko hoe midely ny fifan'ny tomponao. Amen. Jesoa